Raha FM manolotra anao mandritra ity herinandro ity. Voady masina. Nosoratany RS Zita. Iarmampionina. Christophe Rabearmanana. Arvony. Nofy. Somamirina. Nohanome aina ny tantara. Nandray feo sy nanatotosa miaro fi. Andro fahaenina sady farany. Dia izay ny henako tany madama. Andriamanitro. Benja fekinona vitan'izany ampibiana mahatsiraviny. Eny madama. Andray, tsy napoziko loatra. Tena tsy napoziko izy ny afina ambadika ireny asa ratsy malaza be rehetra ireny. Tia nanaovany Andry. Efa tsy vitany nampiarana herisetra dia saika mbola latsakaina ihany koa. Andriamanitro. Dia ahoana izany ireny taratasy ireny? Tosoratra tsy mba niterena akory mantsy ngely izy fa voakaly tsara mihitsy. Ka niterena ny soratako inoko. Amin'izay mba tsy ampidirany an'ireny lehilahy be da be mpiambina azy ireny ny tambiny nanoratako azy. Madama. Marary any andohako. Madama. So dia... Tsy maninona ary mialy aho. Aleo aloha hisotro rano fotsiny. Zay, tena andeha tongotra rery izany mialy nakaty alina. Andriamanitro. Dia tsy mifanena tamin'olona na tamin'ny biby masika ve teny an-dalana? Ka niezaka naka-herisaina fotsiny aho dia tsy dia hoe natahotra be loatra. Loha izany. Dia tadidindry ihany nefa ny lalana makany amin'izany toerana izany? Ie, tokony tsy ho very-tsony aho raha makany ka nasiako zava-maitso avokoa mantsy izay ny diaviko. Misampanana miditra makany amin'ilay alaala koa nasiako azy kely mitsatoka. Fa tokony izao sika ny makany madama raha azo atao ah. Tena hofatin'ny ireny olona ireny mantsy liva raha toka tonga ao raha miseka tsy ahita any. Aza matahotra mialy. Maka aina tsara ndrefa tena mbola reraka fa sao dia sanatry maninona eo. Andraso aloha iantsony doda mba tsy hiteny amin'ny benja hoe aty amin'ny hopitaly tsika izao. Boda, aiza mialy? Mialy? Fangatonga izy? Aza body misenina amiko ianao fa avoay fotsiny izy. Fantatra ange fa teny amin'ny hopitaly izy. Ary teny keo ianao. Dia izy izao fa tsy satrako teny intsony mantsy. Fataonao inona indray nefa izy? Anaparanao ny abibianao sa akanao tova amin'izay? Ka izay mihitsy ny tadiavako azy. Fantatra fa tsy maintsy hanoro vonanareo izy. Hitatara zavatra tsy marina any satria famaly izay tamin'ny elany teto. Fa tsy manaiky aho. Tena ahoana izany tsy nitantarainao tamiko mihitsy ka? Satria fantatro fa mampalailaonao izany. Hoy teo izay mpandainga aminareo e. Ary aza manantena niresaka moramora amin'ny miafy fa any amin'ny polisy izy izao a. Ary efa any amin'ilay toerana nolazainy fa fanafenanareo ny asa ratsinareo ihany koa. Ho fantatra amin'ny polisy hoe iza marina ny tena mpandainga aminareo. Hoay le ty tena izany ve marina? Fa ngatsy mialy indray ny nanendrikendrika anao e. Inona indray moa no tokony ampikiropaka anao amin'izany? Bodo, mifonaky a. Benja, dia tena vitanao tokoa ve? Bodo. Lantro, mba mivavaka tokoa hoe mba ho endrikendrika ihany ireny lazay mialy ireny. Saingidrisy, tsy napoziko ianao ry Benja, fa tena ahoana loatra e. Inona ny tsy ampy? Inona ny mahory ianao na dia... Fitiavako anao avokoa nge natongananao andreny. Tsy tiako hijalina ankonako. Fa fitiavana lay sa fitiavam-bolanao e? Maninona izao raha mba nionina tamin'ilay karama kely ny raisiny ireny ihany? Aleo atsy hitentsony. Avelao ny lalàna ny tsaranao amin'ny eloka be vavana taonao. Boto, aza veligatra kia. Ao moa e. Maninona tsara hoe ry Benja? Zany, ao moa e. Sady tsy izany tsaranao fa ny lalàna e. Aza manantena risoriso avy aty amiko kosa nefa. Sanatry amiko izany. Niza dia mendrika andray ny valiny nataony avokoa. Ka miala tsiny ary Benja fa tsy afaka nelanelana anao amin'ny lalàna. Bodo. Teniko izay e.
ary tsy miova tsony. Ay, mialatsiny abodo a. Hitanao tsara ty basy ty a. Tsy maintsy manaraka an'izay olona lazaiko ianao raha tsy te fany bala atao anatin'ity. Dia manantena ve ianao fa ny fampiororona amin'ny basy iny manova ny hevitra hoe sanatria ataovy izay ataonao. Ay, dia rehefa tsy fanaraka amiko kokoa izany dia aza mihetsika apetrao moramora iny basy eny an-tananao iny andre matobenja dia ataovy ambony ny tanana. Io zalahy. Ny saosy soja dark red river bridge manome endrika sy tsiro ny sakafonao na hikarakarana lasopy afaka anaovana sosin'ireo karazana sakafo maro samihafa ihany koa. Za koa ny mampiasa ny saosy soja light river bridge fangaro tena manandanja ho an'ny fikarakarana sakafo sy ny misao sopy tamatavy, ny hena, ny trondro, ny legioma mitondra hanitra tena miavaka ho an'ny sakafo. Isafidiny tsara safidio ny saosy soja light na dark red river bridge. Manaone, vovô maresaka. Misy vovô ngeza be aty. Tantara ino moa zegny? Vovô be, vao mafana sady mafinaritra be. B500 efa misy entre 500 ariary iresahana amin'ny laniny, 25 SMS hitafantafana tsara ary miampy internet 25 mégaoctets isurfena milay be. Tolotra manakely 24 heures. Ansuni 224 étoile 1 étoile 1. Orange. Malaza mihitsy ny sakafonareo a. Mba halazao izay tsambaratelony. Tena izy ary tsy manatsahala. Ny saosy huître premier choix dia natao sy vita tamin'ny akora tena voafantany izay tsiro miavaka amin'ny huître. Ny saosy huître dia tena mafilotra tokoa amin'izay rehetra ampiasaina azy, indrindra ny fandrahoana hena, ny trondro, legioma, eny hatramin'ny paty sy ny fanendasana rehetra. Safidio ary ny tsara indrindra, safidio ny premier choix. Rehefa nandinika ny fitsarana dia mamoaka an'izao didy manaraka izao. Andriamatora manana rivobenja dia voaheloka higadra mandra-pahafatiny sazy miatra noho ny fangalarana taolapaty, ny famonoana sy fangalaran'olona, ny famarotana taovan'olombelona ary ny fampiarana herisetra tamin'ireo tovovavy izay nangalarany. Izany didy izany dia miatra avy hatrany manomboka anio 7 septambra 2024 mikatona ny fitsarana. Mialy. Valibehana hitanao teo. Indrindra moa fa nahaino ny valim-pisarananao teo reny. Ianao rery nahazo fahafahana tamin'ireo rehetra na dia nahazo sazy miantona azy. Sisan'izay nitoboka daholy. Misaotra Mialy. Ianao no tena isaorana ry Liva. Raha tsy ianao dia tsy mipoitra avokoa izao rehetra izao. Fa ny herim-po nanananao, indrindra fa ny fahasahianao ny aro ateny tena isananampy ahy. Ka satria ngena nahavotra ianao dia mba natao koa izay ahavotra anao e. Misaotra kia. Navialako itony tsara tamin'iny ady lehibe natrehanao iny mihitsy aloha ianao vao nanatona anao a. Midera ny herim-ponao ary bodo a. Tena vitsy ny toanao a. Menatra menatra olona no natao mbadiko. Tsy maintsy isaina ho ndray tsy kombakomba tamin'ireny izao ny olona. Sahako akory ngena no mivoaka ny trano azy. Bodo a, nandresy ange ianao e. Firy amin'ny olona toanao moa no navita toy ireny. Ndao fa entiko hivoaboaka any ianao mba hanala sorisory anao. Aleo aho aty andro mahery saotra anao. Bodo a, mihina fa mba tony amin'izay zao ianao e. Efa mba nitony ny ranomasina. Tsy mbola tony izy. Ary mety tsy tony mihitsy koa ngamba satria efa voaozina ny samboaravoara mandra-patapitra izao tontolo izao izy.
itony ihany anefa izy rehefa mibalika no masoandro ka tsara ny andro. Amin'izay fotoan'izay dia afaka hisaingy aminy ireo. Saingy mbola tandrifindrahoana foana izao ny andro ka mahazo fampitandremana avokoa ny olona rehetra mba tsy hisangy sy hanamorona ny ranomasina. Tsy haiko anefa ry Body fa tsy manaka anazy zany a. Sa foana Body mbola tianao a. Mahery tsy azontsika atao tsony izany. Satria nahoana? Fa manambady Ibenja. Vadiko foana iny na dia ireny aza ny zava-bitany na dia jiolahy rain-dany aza. Vadiko foana izy satria mbola mpivady ara-panjakana izahay. Olona efa saika handatsaka ny ainao toy ireny ve ry Body ny mbola hirahirainao vadinao ihany a? Eny marina tokoa izany saingy inona tsony tokoa moa no mbola hatenainao aminy? Tsy misy ka ny vatana mangatsiaka ny angaha. Hitanao zany? Saingy masina loatra ny voady nataoko teo ambony alitara ary Mahery masina Andriamanitra ka tsy azo vazivaziana izay nitononona teo anatrehany. Fa ity sy hanaja amin'ny benja ka ny fahafatesana rery ihany no sakana amin'izany. Mbola tsy maty ny vadiko Mahery tsy maty izy fa nigadra fotsiny. Sambatra ianao Body sambatra koa benja vadinao fa vehivavy endry sy manaja fatratra amin'ny voady masina ny fanaovana no netiny teny ambony alitara. Ka fahadisoko ary ve zany? Fahadisoko ve ny manaja nefa ny akaiky toy ny nanajako ny lalàna nagadrako ambadiko ireny? Eloko ve ny nandany ity ianao na dia nirehatra atao boky indray azy ireny fitiavana anao fahiny ireny? Tsy fantatro ry Body tsy anjarako no mitsara anao. Isafidiny tsara safadio ny saosy soja light na dark red river bridge. Orange eo anilanao. Nanolotra ho anao teo ny Tantara eto amin'ny Record FM. Voady masina. Nosoratany RS Zita. Iarmampionina. Christophe Bearmanana. Arvony. Nofy. Zoma amin'ny rinda. Nanome aina ny tantara. Nandray feo sy nanatotosa miarify. Voady masina.